fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotry ny malay misaraka groupe anareo izao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe avelon'ny Norsoa nosoratan'ny Alko Defsan. Novelomy Christophe Rabiarmanana, Tovo, Stéphane miaraka tamin'ny Saloy, Clément ary Anasoa. Nandray fiosana nantotosa Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Miandro ty efa maizikitroka tanteraka ny orana milatsaka ny varatra ko mipopoaka be tsy maintsy nandeha fa tsy zakako tsony ny vona tao amin'ny patronako zay filikely latsaka tao an-trano iny feno naminony ahoatra ny biby tsy zakako tsony ka ekeko hoe mamo ny vola tiako ry dadasineny ary izany antony nahatonga nandao azy ireo mba hiasa ty fianaran-tsolavitra be aty fa mafy loatra ny tsindry azo lena natao impiry moa izay no tsy voavona tapitra manganapina ao an-damosiko ao hialoka kely atao modiny ty azo be ty aliko fa ohatra ny tena koja be izany eto aloha mandrapa mbola mipopoaka be foana koa ilay varatra raha zao misy varatra masika tsy dia atao mivaratra kitoza eto toa hoe mahampasika varatra be tokoa moa no mialoka popotra ny tony azo maniry tony aleo ahiala etoko any aloha andray mitady trano sao mba misy olona hiantra ihany ary oay ary ohatra maheno klaksonana fiara zany midika efa misy arabe zany ao aloha efa tsy lavitra etsony dia izany koa misy feona fiara andeha mafimafy a dia misakana fiara hitondratra any ambalavao tsy hainy Paris soa ihany fa mba misy vola kely azoko atao saran-dalana ty tonga eto amin'ny arabe ihany raha tsy diso a dia ty mihitsy ny lalam-pirenena fahafito mihazana ambalavao sakanako daholo rana izay fiara mandala eto izany tsy isijanony eo iny izao misy aleo sakanana tena tsy nentiny janona marina indray misy hafe aleo sakanana ihany tena mbola tsy nety ihany dia inary ny ataoko hoe tao tsy misy mijanona izay sakanana iny kosa misy ka oe Andriamanitro tao manitsy aty haiko le fiara vono aleo fa vosokafako ny vavahady
ao midira amin'izay ary misaotraka izany ry a. toa mbola variana be foana lahy toa misy zavatra mampiasa saina be afetra izany fa misy inona nga fetra tonga ane maninona raha miala ao anaty tomobila amin'izay marina tokoa izany. Mbola tsy anga dada Sineny, manao ana aloha ndry salama tsara lesy a mbola ny atamatavy ry zareo izany ve? ie fa nga tsy efa tokony tonga androany moa? ie fa mbola nisy compte tsy vita izany tany amin'ny orinasa dia mbola nandamina izany ry zareo vao mody. Mba maharitra ela koa izany compte-mbola andry zareo izany ka ialahy tsy inona tsy mba manampy andry zareo mihitsiko nefa tokony ialanga eny hitantana ny orinasa ny atamatavy Ohatry zaza tsy nianatra momba an'izany akoriko. Tadiavin-drianao an'izany ataovy tsara ny fianaran-dry dia makany rehefa vita fianarana. tsy manana koatrantsika mianadanga ela sy dada Sineny tokony ialahy no mitantana ny orinasa any dia izaho mitantana ny eto an-tanàna. Mbola eo angeky dada Sineny leo ataondry zareo izany sady misy zavatra manahira-tsaina be izay tany amin'ny lehibe anay tany. fa ahoana lesy tsapako tokoa aloha izany ohatra misy zavatra mampiasa saina be alahy izany. Tsy izany akefa nahazo an'ity taratasy ity fa taratasy inona koa ty? Taratasy manendry asany Ambalavoatsy eny Paris. toa ho any alavitra be any lesy fa ahoana dia manaiky andeha amin'izany vela? Ie nanaika tendrom-panjakana ange io tsy azo lavina. Efa nisy taratasy vosiny tamin'ny famoahana anay ireny fa naiza ny raha ananay dia tsy maintsy mandeha. Izany ve? Dia ahoana? Dia izaho rery izany mahajanona ny lahy rereto. Fa nga tsy mahatokana rery ato moa ndry efa tsy zazakely intsony ange ndry moa io koa raha soa manampy andry. Antray kosa lesy maninona? Tsy tokony nanao an'io asa fitsapony mihitsy ialahy ka mba marina efa napoziko ihany izao. Inona no napozindrika? Efa napoziko hoe ndray andro any tsy maintsy andao anay dia hamonjy posta lavitra be anay. Ka io aky ny asa tiako sy mety amiko mitsabo ny mpiarabelona amiko dia tsy maintsy manaika efa izay no asa ny men'Andriamanitra. Maninona nefa raha miala amin'io asan'ny lahy io dia manampy any dada Sineny amin'ny fitantanana ny orinasa efa impiry moa ry zareo no niteny any lahy mahakasika an'izany. Tsy mety intsony aky izany ry izany ry efa tena lasa lavitra sady tsy mifandraika amin'ny fianarana nataoko izany. Impiry averiko amin'ry ary izany. Eny ary raha izay no hitany lafa mety amin'ny lahy dia ataovy fa raha maman aloha mety tsy hanaiky an'izany mihitsy. Maninona moa izy ny tsy hanaiky ka? Efa olon-dehibe ange ampy-taona na dia mbola tsy manambady. Dia iza izany izao no hikarakara ny lahy any alavitra be any? So ary dia mba tokony mandeha miaraka amin'ny lahy any aloha izaho vitako reraka io rehefa tonga any mahita an'izay ataoko foana. Andeha hanambady be tsy le hoany izany Dray marina ka maninona moa izany raha misy mampidobodoboka ny foko any tena tsy olana mihitsy izany ka. Eny ary efa lehibe tokoa moa nareo dia maninona? Saoka izay aloha ny resaka fa ndao amin'izay sakafo fa tena efa noana izany ka tohizana any am-pisakafoana indray ny resaka. ndao ary sady efa vohomanao tokoa fa miandry antsika hihinana azy fotsiny sisa. Eto lahy inona ny lokato izany? Henomby sy tsaramaso tia lahy tiako ihany ka ataovy ary mivavaka fa maika hinana okarytsika hivavaka Andriamanitra io ny sakafo hoaninay mba hitondra hery sy tanjaka ao anatinay
dia omeo ihany koa izay tsy manana no hany. Amen. Ao dia samy mazotoa e. Misaotra kia. Malemy tsara kosa zany olombo zany a. Le tsaramaso marihatra tsara ery. Ilay mihitsy. Fa hono a ary mba manahoana zao ny fianarandry? Ny anahy mandeha tsara ka. Tia lahy andeha hiala an'ity izao no tokony asiana resakako. Aiza tsara moa ilay toerana dia roviana ialahy no mandeha. Azafady mba tolory saka io. Tia. Tsy zany akiva 7 kilometatra mialana Ambalavoatsieny Paris aloha le hôpitaly a. Fa mety ao Ambalavoaville ihany aho no mipetraka. Amin'ny zoma zao no mandeha fa mbola misy taratasy ho karakaraina mantsy. Ay, dia isaky ninona zany no tonga mamangy anahy aty rehefa lasa any? Mbola ho hita eo kiny amin'izany ary zandry a. Rehefa misy congé na mahazo repos dia tsy maintsy tonga. Eny ary mino aho fa tsy hanadino anahy zany e lahy. Aza manary efa tsy hanadino anareo zany a. Eny ary fa mety hanao vakansy any amin'ny lahy koa zany raha sendra tsy mianatra iny a. Mety? Tena mety tsara zany ka. Fa ohatran'ny voky akika. Andeha torotoro kely aloha. Sahady ve lesy? Sao dia mba afaka manatitra anahy zoko rehefa avy eo? Dre? Fa hoaiza indre? Hoeny Ankatso a, misy zavatra kely jereko izay eny. Sady misy mpanamako taratara be amin'ny lahy zay ihany a. Fa iza koa zany e? Tadidiny lahy moa le sipa fotsifotsy kely taty tamin'ny tsingeritaonako iny. Le nanao robe mena mainty iny ve? Ie, indrindra. Ela foana nge nataony resaka rehefa izay mifankahita ireny e. Fa iza hono ny anarany iny e? Efa makamaka renseignement. Erika lesy ny anarany a. Ndao fa saiko miresaka nareo e. Mbola tsy amin'izany akia. Mbola zavatra hafa tanteraka zao no manahirana ny saiko io fa tsy resaka sipasipa izany mihitsy. Fa mba ilaina ihany anie zany ry zoky e. Olona efa mivoaka dokotera io dia mbola tsy hanana sipa ihany. Sa efa nanana moa zany fa nariany lahy? Raha sipa mbola nabe olana aloha dia tsy hidirako e. Efa haindry tsara no mahazo aho mbola ampiana hafa indray. Marina aloha ny an'lahy zany e. Fa andana amin'izay ary raha hanao siesta aloha e. Avy eo teneniko ialahy rehefa handeha tsika. Oke ary zay efa lasa fa rehefa avy eo zany a. Ie. Tô malahelo sahady aho zany fa ilaoza mifetra. Efa satra be azy loatra dia tô hafahafa vao handaho an'ity tranonay ity izy. Na matetika rafitrady azy izay mianadahy dia tena tsy mifakafo mihitsy. Mba betsaka fitohanana koa ty lalana nitondrahandry aty ry mioraka. Fa mbola nao inona ty lotsika? Mba te handehandeha miaraka amin'ny zoko fotsiny ako. Andro amin'ny fotsiny nge. Sady mba hivitiana ny lahy pizza aho. Mahita atao koa ndry izany ka. Tsy nitondra vola nge raha tsy vola kely ihany e. Misy ty amiko ty. Dia soloany lahy rehefa tonga ny antranontsika. Dia hoaniko daholo zany le pizza raha izany. Sady mindrana vola amindria dia soloko rehefa ny an-trano. Kosa e. Elahy mividy azy dia izaho mihinana anaziko. Ie, ndry no mihinana azy dia izaho avy eo nivoky. Eshi, fa mba nanahoana marina ny hafaran'ny resaka reo serika teo e. Tô hitako ny charme be tamin'ny lahy izy teo a. Sy mba niresadresaka fotsiny fa tsy nisy ninona akory. Nanontany mombamomba azy fotsiny aho dia izay. Dia nomeny ihany laharany telefoniny.
Tady ho tafiditra ihany zoky raha izanoko dia efa mifandefa SMS eo dia raikitra. Efa elany e izany tianao ry Erika e. Aza mampime akia. Minao fa tsy maintsy tonga amin'izany io e. Mbola ho hita eo ihany aky izany a. Fa aiza ihany le toerana le antsika e. Efa mba nisava mantsy le fitohanana teo. Sao dia mba ho alina tiantsika ary miorana. Efa io aloha io lesy a. Mitsofoka eo. Eo dia hajanony ampitandrefana eo ny fiara. Misy parking mantsy io. Eto izany? Ie. Ary mahita couloir zandro zany e. Ay ve misy toerana mahafinaritra be ohatran'izao aty e. Toerana malaza be aza tiako. Ela variana loatra amin'ny fianarana dia tsy maharaka inona mihitsy. Marina ihany aloha izany tenindry izany e. Ampy akireo a. Aleo mividy raha sendra mbola misy ilaiko rehefa tonga any. Nga misy fotoana mbola jerena an'izany ala rehefa tonga any fa tsy ho sahirana amin'ny asa. Rehefa misy vilany roa, sotro roa dia vilia roa ary ny fandriana toriko aky dia mety izay a. Izay nge ny teny ilaina e. Tsy mivaky loha mihitsy ala aty ka. Izany a. Dia tsy mba mieritreritra ny anam-bahiny mihitsy izany. Mety isy fotoana anie izay sy ry maman hitsidika anao any dia ahoana izany? Dia mitondra anareo e. Na mividy hafa e. Sady tsy maintsy mbola mividy fitaovana ihany aky rehefa misy fotoana. Efa ireo vao homana anaty kitapo lehibe ao ireo daholo ary e. Ampy ampiasany latsara ireo. Ka andao raha taterina ny tomobila fa sao taraiky any an-dalana eny a. Efa mivaly maraina ange izao e. Andao ary. Fa mety amin'ny firy izao zoko ny tonga any. Raha ohatra hoe miala aty izao. Mety amin'ny 9 any ho any tonga any raha tsy misy sampona eny an-dalana. Ay ve. Alavitra tena lavitra le toerana raha izany a. Atao aiza aloha ity zavatra ity e. Ataovy ao anaty malao akia. Idio tsara rehefa avy maka azy ndre. Ok. Zay fa vita raha andeha amin'izay ela. Aza adino milaza vaovao aminahy a. Tsy adiniko izay ka. Zay fa velomo. Mandram-pioana indray. Velomo zoko dia tandrema tsara eny an-dalana. Misaotra kia. Lasa tokoa zoky. Andao an'ity akanina be azy ity. Andriamanitro, taio amin'izay alehany ihany izy. Tonga eto Ambositra. Milamina tsara aloha ny diatra eto e. Ary aleo mamonjy toerana afaka hisakafoana aloha fa taraiky be izao. Dia azy eto moa izany ny toerana afaka hisakafoana eto e. Dia andeha kely ho any ampovoambony ihany a. Eto kosa ny misy ka. Aloha eto ihany dia mijanona fa sao alina ety an-dalana aho. Ary aloha miala ato anaty fiara aloha. Ary betsaka olona misakafo ato izany a. Aiza raha mipetraka. Eto kosa angamba ka. Dia inona indray izany ny komandiko ato. Aleo aloha jerena amin'ny menu misy ato e. Reto izao aleo
aloha atao an'ity trondro saosy ity dia ampiana lasary kely. Ny sakay tsy adino fa efa hita ambony latabatra eto. Ary aloha lefa recommande. Azafady ange. Azafady hoe. Inona azoko anampinanao izay tompoko? Reto. Reto efa soratako reto a. Dia mba ataovy somary angaikaingana nge efa maika ahy. Trondro dia vary atao ray plat dia lasary karoty. Tonga eo ny commandinao rehefa avy eo tompoko. Eny ary. Iantso kely amin'ny ora aloha mandrapa. Allô? Ahoana zoky? Milamina tsara ve ianao any? Ena kia, milamina tsara fa aza manandry e. Efa aiza lahy izao? Mbola misakafo eto am-bositra. Mbola tsy tonga foana ve papa sy mama? Mbola tsy tonga ry zareo ka. Raha ny antso ny fanaovanay dia mety rapito ry zareo vao tonga. Mangina be sahady le izany lozany lako. Malahelo sahady aty. Sahady ve aky. Mety mbola tsy zatra fotsiny ry fa aza manahy fa ho zatra foana ry dia tsy maninona io. Ary elanga tsy mba niantso amin'ny papa sy maman mihitsy e. Adiniko ny antso amin'ny papa sy maman fa atsoko ihany zareo rehefa eny an-dalana. Avelako kely aloha ry fa mifampiantso foana e. Ok ary, masy homana lahy. Dia mitandrema tsara eny an-dalana eny a. Misaotra kia. Ie, ty ary le sakafo nangatahanao tompoko? Misaotra ry zay. Ona ry zay. Ahoana ka izay azafady? Mbola lavitra miala avy eto moa izany le ambalavoatsian'ny Paris. Ie, somary mbola lavidavitra ihany aloha ka. Araka ny fahafantarako anazy. Fa isy efa tany. Tsy mbola tany zaho fa be tabe ny client anay mandalo eto foana ka dia mbola lavidavitra raha ny filazan'ny zareo anazy eniko miresaka eto izany e. Ay, misaotra ry zay. Mahazo tomana tompoko. Misaotra. Tena mba simba kosa ity lalanyity izany ka. Feno lavadavaka daholo izay rehetra diavina. Ary mba efa mifiry ary izao. Hoay, efa midimy sasany sahady. Nefa mbola tsy miditra ny fianaran-tsoa foana hatreto. Tena oalina raha mitoy izao a. Tena sarotra loatra mihitsy ny lalana. Misy miantso an'izany. Dady ity, fa ahoana? Allô dady? Salama tsara? Ie. Lasa ty amin'ilay toerana nahavoatendry ahesako a. Miala tsiny fa tsy nahandra ny fahatongavanareo intsony a. Dia roviana ny tongonareo fa mangina hono miora. Ay ve, tongava soa ary. Tsy manadino izany aka. Fa tonga foana rehefa misy fotoana. Eny ary, misaotra dada. Veloma ihany koa mamao e. Efa andalana verina tanao ny papa sy maman zao. Hatray marina. Fa misy inona indray eo aloha to misy fiara maro be mijanona eto. Aleo makasisany indray izany dia mijanonako. Tsisy azo atao tsiny. Aleo ihany tany ity bandy kely ity. Fa misy inona ho aloha ary izany? Fa ahoana? Ay ve, misaotra e. Camion be miraikitra hono dia tsy afaka mihitsy. Dia anfiry indray izany vao tafialy eto. Efa milentika sahady azy tia ny masoandro.
aleo aloha miala ato anaty fiara dia mba hipihipihy kely fa ohatran'ny tereny ah zany a. Ary tena lava be zany fitohanana eto zany a. Tena menomenona daholo ny mpandeha rehetra. Enina moa ny azo atao eo fa dia miandra izay afaka izay camion miraikitra ao izay zahoko. Sahady tia ny andro toa malahelo be andrasoko fetra zany ka zatra n'le any any be anay da isaky ny hariva ohatr' izao a. Tsaroky any izay menadaly niady komandy iny satria za tia hanaraka série dia nefa le ry te hijery baolina hono. Ndongeko tsy mena mihitsy le komandy fa nafeniko tamin'iny. Teoriana dia tsy maintsy mividiana amin'ny papa télé hafa fa tsy tiany le izay menada miady komandy. Mety efa tonga kosa angamby izy izao ka efa ny 7:00 mantsy izaoko. Ary aleo mba handefasana SMS izy aloha. Coucou Zoky, mino afa efa tonga ianao sambola. Aleo mivoahena amin'izay. Zay. Ohatray. Toa tsisy vy akory. Sa mety mbola amin'ny toerana tsisy réseau angamba izy izay ka. Toa taraiky be teny an-dalana iny izy izany raha izany. Tena alina be vo tafiala tao anatin'le toerana nampisy fitohanana be iny. Amin'ny 7 alina zao vo tafiala ny Fianarantsoa. Ano any amin'ny 12 alina ingy izaho vo tonga any amin'ny toerany. Mbola feno lavadavaka ihany ny lalana. Moa miandro alina ka tsy afaka mandeha mafy loatra. Mbola tsy zatra an'ity lalana ity koa ka tsy maintsy mitandrina tsara. Aleo mamerina miantso amin'ny ora indray fa toa efa naray SMS avy tany aminy ato eo. Zoky, izao indray ianao voaheno a. Mampitaitaina be ry, efa tonga? Tena mbola voan-dalana kia. Nisy camion raikitra izay dia ela be vo tafiala. Efa matory rendrika ao? Mbola tsy matory fa aiza moa nahitako torimaso amin'izao e. Elaza tsy fantatra hoe aiza. Inona koa iny? Ohatra nisy zavatra voadona teo a. Fa misy inona Zoky a? Aleo makasisy mihitsy. Fetra, fa misy inona ho ohatran'ny ahy e. navodona olona nanapaka tampoka. Toa tsy mamaly akory ianao. Inona ny olana? Aleo mivoaka tato anaty fiara tato mihitsy aloha ka. Fa la zay zary. Teto angeny na voadona azy dia nipidika aiza zany izy e. Manao ahoana dokotera? Fa izy ianao? Tovovavy kely koja be ty. Ary tonga dia fantany hoe dokotera. Norosoa ny anarako tompoko. Norosoa? Fa inona ny ataonao aty amin'ity toerana mangina be ty nefa amin'izao andro alina be izao? Andeha hody any aminay aho tompoko. Sao dia mba afaka mitondray ianao? Fa hody aiza ianao dia avy taiza? Sao dia mba zaza maditra nitsoaka ny ray aman-dreny ianao ka hampidi-kizo aho a? Ary mangatsiaka be nge ianao zany e? Tsy zaza maditra izany aho tompoko fa ny olona mipetrahako ny tsy mila antsony dia andeha hody any aminay aho.
mba hiaraka aminao aho dokotera, fantatro fa ho any aminay mihitsy ianao io. Fa ody ay ianao e, dia taiza ny nahalalanao aho fa dokotera? Ody any Ambalamahasoa ambanivohitra Ambalafao aho. Dia ny nahalalako anao, tsy haiko fa fantatro hoe dokotera ianao. Ohatray marina. Toerana iasako mihitsy zany Ambalamahasoa lazainao izany fa mety tsy tonga antsony aho zao alina izao fa raha ampitso maraina vao mandeha makany. Eny e, tsy maninona fa afaka mitondra ianao. Ahoana ry izany e? Tsy maninona e, mety irary ianao. Misaotra dokotera. Tena mangatsiaka be ianao a. Esory ny akanjo lena be iny fa misy lamba afaka hirakofanao ao anatin'ny valizy io. Eny tompoko. Jereo ao izay mety aminao e. Andrasaka dia ivelan'ny fiara aloha ianao mandram-piomanao, sady amiarina hiantso amin'ny ora. Misaotra tompoko. Fa nisy inona ary teo e? Toa hainko nisy zavatra hafahafa be mihitsy nahazo amin'ny fetra teo iny a. Dia sanatria ve? Tsy te haheno aho ka. Andriamanitro, ta io ilay zoko malalako iny ana-tany lavitra any iny. Ay, iny kosa ny fanamerina ny antso ka. Allo? Azafady ankia izany fa tapaka ilay izy teo a. Manao izay hanapaka ny lalan-drahako mihitsy alahy ty a. Fa inona nefa ny olana teo e? Misy tovovavy kely ny sakana kia teo dia tonga hiaraka amiko izy rehefa nijanona. Fa vehivavy kely ohatrany ahoana koa izany? Sao dia mba matotola izy izany a. Aiza kosa kia, olombelona nofa mandralo izy e. Tovovavy kely mety manodidididina ny 15 taona eo eo. Norosoa no anarany. Izany ve? Fa ho aiza olona izy? Ndeha ody any Ambalamahasoa. Toerana isako mihitsy ange io e. Mba mahagaga koa ilay zaniko. Sa fifandrifian-javatra ihany ve? Dia tena gaga kia. Fa izay aloha fa hiainga izay fa mangina be ilay toerana eto e. Sao misy tsy olona mipoitra tampoka eto ka oloza. Eny ary, dia mitandrema tsara ho ahy iny an-dalana eny fa tsy fantatra daholo izay any ambadika izany tovovavy kely izany a. Eny akia fa misaotra. Fa iza koa ary izany norosoany sakana amin'ny fetra amin'ny andro alina izany. Dia manan-kitondra azy koa moa izany ny fetrako. Ao tsara vendry izany e. Ie, Efa nazo hafanana. eny tompoko. Norosoa moa. Ie, norosoa. Misy mofo ty raha noana ianao. Misaotra tompoko fa tsy dia noana. Fa iza tsara mondry ity dia maninona mandeha amin'ity andro alina be ity e. Dia tsy matahotra ve? Efa mbola tovovavy kely io. Ay, araka ny efa nambarako anao dia norosoa ny anarako. Avy any Ambalamahasoa izay, efa maty daholo ny ray aman-dreniko no niasa an-dahalo fa mipetraka tamin'ny dadabeako aho. Dia nisy olona izay nefa nanana trosa tamin'ny dadako fony izy mbola velona. Dia izany namita ny trosany. Niasa tranontany amin'ny zareo aho, petraka ao Fianaratsoa io olona io. Ny asa tsy mba nandray karama nefa mbola nataony zareo tsinotsinona foana na zavatra tsisy dikany ary dia naminony ahy. Tsy zakako intsony ny vono nataony zareo dia naleoko nitsoaka ody. Izay no mba hiangaviako anao dokotera, aterony aminay fa mijaly loatra. Efa betsaka ny fiaran-sakanako fa tsy mba nisy afaka nitondra. Ianao sisa ny farafanantenako hitondra makany amin'ny dada sy neny.
sady efa malahelo azy ireo koa miandro ny fahatongavako izao ireo. ay ve dia raha fantatra io olona nipetrahandry io zany fa nitsokindry dia ahoana tsy hitady andreny ambalamasoa ihany ve izy ireo dia raha hitany ihany ry vao maika ho tezitra ry zareo nge ary mety ampitombondray ny trosatsy voaloha zany. Tsy dokotera, tsy ahita zany tsotro zareo, tsy omeny dada sy neny ampijaliany zany tsony aho. Fa tsy efa maty moa ny dada sy nenindry sa tsy maharaka tsara ny voalazandry aty io? Eny efa maty tokoa ry zareo fa afaka miaro aho. Tsy avelany hijaly tsony aho, efa tapitra hatrao ny fijaliako raha vao tonga any aminay aho dokotera. So dia mba tsy salama saina tsara ary ty tovovavy kely ity toa milaza zavatra tsy mitombona tsara. Salama saina tsara ka Ohatray marina fantany hatramin'ny eritreritra mbola ao an-tsaiko. Misy tery amiko izy ity ka. aza manany amiko ianao dokotera. Olona tsotra kely mahantra izay, mampalahelo na ny dadabeako ambalamasoa. Ho hitanao rehefa tonga any Eny ary matorira ohatra ty atorindry fa ohatra mbola lavalava ihany mantsy ny lalana. Ohatray atao resto sahady ve zany fa miherotra. Kilometatra sisa dia hiditra nambalavoatsiany Paris dia ahoana tokoa moa zany zao ny atao toa mbola tsy taitra ihany ty tovovavy ty. Aleo ranga mijanona kely eto aloha sady toa reraka be koa zany sady voky bibi kely koa aloha ary mba firy moa zao Oay, amin'ny 12 alina sahady. Tena mandeha zany oro zany ka. Fa ny masoko ary ve no mandro rosa hoe ahoany. Toa tsy hitako eo amin'ny sisiny eo intsony ilay tovovavy kely. Andraso hoe jereko tsara. Tena tsisy olona intsony eto ka. Ny lambany rakofany sisa tavely ity. Fa ahoana izao? Fa lasa tampoka anakaiza. Ny varavaran'ny fiara aza moa ity mihidy tsara dia tamin'ny fomba ahoana zany ny voany raha ohatra hoe nivoaka izy dia ny fiara koa nefa mbola nandeha mafy. Tena tovovavy hafahafa iny ny entiko iny ka. Tena aleo miala aingana eto fa tsy lasy ty. Toa ny vadika matahotra koa nge sasany. Izy ary ny tovovavy kely iny so dia rehefa mahatoto na avebo sanatriany zany. dokotera, efa tonga nga? Norosoa fa niafina taiziny ry teo tsy hitako. Tsy niafina izany aho dokotera, teo foana fa resitory fotsiny. Tapitra voajeriko daholo ny teto fa tsy hitako ianao tsy mahatoky andry aleo ndry miala ato anaty fiara ka. Aleo ajanoko mihitsy ny fiara. Ramosea, aterany amin'ny dada sy neny ambalamasoa aho Miala tsiny aky fa aleo ndry miala ato anaty fiara. Sady efa mba nitondra mandra-pahatonga eto Ambalavao mijereva fiara hafa indray raha ohatra. dokotera, miangavy mba atero any ambalamasoa. Tena tsy maintsy miala ndry fa ohatra mampatahotra mivoa moa aleo sy toa mamtanany mihitsy fa ohatra tsy mihetsika mihitsy ka. Kay toa mbola mamanala be ny tanany. Tena mila tsy ho zaka ohatra ny glasy. Eo ndry andehanako ka. Tsy maninona fa omeko andry lamby iny mba hirakofandry foana. Tsapaka fa tena mbola mangatsiaka loatra mantsy ndry. Zay fa velomba.
tsy mamaly izy fa mibanjina maso mangano hoano ah fotsiny. Malahelo anao ary tovovavy kely fa ohatra mampatahotra fisiana ao ato anaty fiarako ka. Fa ahoana koa ary ty fiara ty zany e? Toa tsy mety velomina mihitsy. Aleo aloha jerena ny bateria hoe. Tsisy zavatra nihetsika ato fa tsy mety velona tsotro izao ty. Aleo hiverenana velomina indray hoe. Tena mbola tsy mety velona mihitsy ty le ty e. Hiaraka aminao aho dokotera. Izany moa e, mba haterony aminay aho fa malahelo any dadasineny. Fa inona ihany ary ny Norosoa izany e. Efa hoe tsy afaka mitondra azy aho, mbola menomenonao ivelan'ny fiara ao ihany. Ny fiara moa ty tsy mety velona raha teo. Mba ento moa za dokotera fa aza velona eto amin'ity toerany ity ah. Hiaraka aminao ah. Fa inona ihany ny anao ry tovovavy kely ah. Zato somokotra mamelona an'ity fiara ity fa tsy mety velona izy. Sady tsy efa maty ve izany ray aman-drenynao lazainao fanaterana anao izany e? Atero any aminay fotsiny aho e. Miandry akoho ny dadabeako. Miangafy moa dokotera. Mba atero moa aho e. Le ty inona ihany ary izany. Aleo raha ampidirina fa ohatra manorosory aho izany. Midira ary ianao e. Misaotra dokotera. Ohatray fa toa tonga dia velona ny fiara vao tonga tato anaty fiara izy. Tena misy tery amiko ity kalakely ity ka. Dia ho aiza moa izany tsika izao e? Hoento any aminay ah. Indray izany ry kalakely ah. Aleo matory aloha vao mandeha. Hitady toerana azo hijanonana. Dokotera, miangafy moa e. Atero alohan'ny andro mazava ah. Fa ahoana e? Mbola tsy hitako ange ny lalana mandeha any aminareo e. Tsaroko tsara ny lalana makany fa aza manay eno ka tsy maintsy tonga antsika. So mba hapitika izo ary ty indry e. Tena matahotra ka. Aza manafa tsy apetikizo anao izany ah e. Aterinao fotsiny ah dia vita ny aditinao. Mihainy ary. Ateriko ianao dia miverina. Misaotra betsaka dokotera. Tena misaotra betsaka anao na n'olo tena natitra. Ary misy polisy misaka ny olo io izany a. Aleo manaraka amin'ny baikony. Aleo ajanona eto amin'ny sisiny eto amin'ny fiara. Manao any ianao Ramose? Taratasina fiara azafady. Salama tompoko. Andraso a. Reto ary. Mazava reto ka. Fa inona izany fofona mahery vaika be ato izany? Fofona mahery vaika be ahoana si foa? Tena tsy izany ato ka. Fa ahoana ary ny asofera? Fofona mahery vaika be izany ve dia tsy henonao e? Sa efa mitapina inona loatra ny orinao? Tena tsy maheno an'izany aho, mbo marina moa sefo. Fa ianao siza aloha ny ao e. Areto aloha ny jiro ato anaty fiara. Angina Ramose ah. Za sy io tovovavy kely io no ato anaty fiara ato. Io afara io izy. Efa mirehitra ny jiro tompoko. Fa iza kosa ny tovovavy kely resahanao izany Ramose? Midina tao mihitsy aloha nareo ka tsy mazavazava mihitsy ty fiaranao ty. Hoay, fa nakaiza tampoka tokoa Norosoa. Zaho
koa ary lefa napoziko fa apidy kizo ahy ny sipakely iny. Ny zavatra mahagaga dia filazan'le polisy fa misy fofona mahero ny atao anatin'ny fiarako ato nefa tsy maheno an'izany mihitsy aho. Ramose, miandranao ani ahy. Afaka mba mivoaka ao anaty fiara ve ianao? Eny ary tompoko. Losa vaina daholo atao anaty fiara ato fa tsy mazavazava. Tena misy fofona tsy zaka ato. Ohatra ny fofopaty mihitsy ange. Tena tsy zaka izany. Mba matanty ianao raha misy niaritra an'izany tato. Sokafo indray aloha ny ao afara jerena, ao malina. Sao dia any izany fofona ratsy be izany. Tsy sinonao e. Afaka misavy ianao. To tsy sinona tokoa ato. Fa fofoninona ary izany mavesatra be atao anaty fiaranao izany. Tena tsy maheno an'izany ange ara sefo e. Ndany ianao mandeha anga. Misaotra sefo veloma ianao. Polisy mamorona koa iny. Fofona ratsy inona koa no mato e. Tsy maheno an'izany mihitsy ange anakely azy e. Ary mba lasa aiza koa norosony tsy hita tampoka tato anaty fiara. Eo aloha eo tsika no fely dokotera. Fa makaiza foana ry ty e. Ahitao ihany. Teo ihany fa tsy hitanareo. Manaraka ny lalantany mivily makany Antsinana iny dia tonga any aminay. Aty izany ilay toerana antsoina hoe Ambalamahasoa. Eny tompoko. Afaka fotoana foa dia tonga tsika. Eny ary. Manatitra anao ihany dia miverina fa tena reraka. Dia apetrako aiza moa izany ianao? Atery fotsiny eo an-dadabeako dia anjara indray manatitra any amin'ny dadasineny. Trano bonikely miorina ery andrefa tanàna no misy anay. Mora hita kely ka. Vao hiditra any Ambalamahasoa dia ao ilay trano. Fa tsy efa maty ve ho aza ny dadasinenynao lazainao izany foana e? Sa tsy maharaka ny zavatra ny tantarainao ao? Eny efa maty ry zareo fa oka ihany fa mbola ho fantatrao eny atao izao e. Efa tsy anoko izay iverenako fa tsy matoko lolo ny zavatra rehetra niainako niaraka tamin'ity tovovavy kely ity. Toa manao zavatra fa hafa ho andohako nefa dia misy hery manosika foana anatitra azy. Dadabe, foaza fa tonga. Dadabe, foaza ho fa tonga. Dia atero any amin'ny dadasineny a. Aingana moa dadabe a. Dadabe a, mifoaza. Oday, Norosoa. Niseho tamin'ny novotra mariny kialakely iny. 10 volana katroko izay no tsy nahitana azy tsony. Fa toa hoe nitsoaka ny alan'ireo olona niasana ony. Dia tsy re maty tsy re velona tsony mandrakity ny androany. Fa ty izy toa tonga ty indray ny mahagaga kely ako ty. Dia hoe atero any amin'ny dadasineny ony. Mahagaga koa izany marina. Ohatra ary ohatra misy fiara tonga nge eo avelan'ny trano izany e. Dia fiara an'iza nefa. Ohatra izay fa mandefa kilaksona. Fa fiara manao inona amin'ity andro misasakalina ty moa e. Aleo rangaho tsy kilovitro kely eto ambaravarakely eto a. Ohatra tena misy fiara tokoa io. Dia an'izy io izany.
trano pongo kely miorona ty amin'ny mangingina ty hoe ny tranony dadaberatany dadabean'ny Norsoa. Aleo domina ny faravarana fa maky hiverina ka. Odio! Odio! Ry, fa iza rio e? Fa izy ianao e? De tonga maninona ty? Sokafy aloha ny faravarana fa ho avy anatitra ny zavikelinao ah. Anatitra ny Norsoa ve? Eny tompoko. Anatitra ny Norsoa e? Eny e, sokafy ny varavarana. Tsy mpamono olona akory. Aza matahotra ianao. Salama tompoko. Iza moa ianao raha tsy mahadiso le kely? Salama ianao, fetra no anarako. Nisy kiala kely izay niangavy aty eny an-dalana mba hanatitra azy aty aminao dia izany no antony izao fahatongavako izao. Norsoa no anarany dia ianao ny dadabeany. Fa aiza izy? Ao anaty fiara ao izy, fa mety restory indray angamba. Ay, Andraso fa ho jereko vetivety. Norsoa! Norsoa! Ao ve ianao e? Fa nakaiza koa ary ny kiala kely iny e. Toa efa tsy ato indray. Andraso e. Toa mbola misy zavatra mirakotra lamba ihany ty. Andriamanitra! Fa ny masoko ve mandrorosa ahoana e? Taolana karana daholo ty anaty lamby ty fa tsy olona tsony. fa aiza le zavikeliko ramosea? Ary ry, toa mangovotra be eny enao zany e? Fa misy inona? Ka le zavikelinao range tompoko ny vadika taolana karany e. Reo e! Zao alefa nampanahy teny an-dalana. Tsy niny fisian'izany avelo sy matoto izany fa sendra ty. Tena velo niaraka tamiko nandritry ny alina iny. Fahavelo ahoana ramose tya? De lazainao fahavelo zany ny zavikeliko? Tena marina e. Avianao hijery raha ohatra ka tsy mino ahy. Lao jereko mahitsy. Aiza? Aiza ho ah? Andraso hovaiko ny varavarana. Ohatra e, toa razana tokoa ty. Tena razana ty lazainao fa Norsoa ty. Fa ahoana zao e? Ary sao de mba novonoanao koa sy izy de mody mba hoe... Tsy dia tsy tompoko. Fa ahoana? Vao tonga mihitsy ah. Tsy mahalala an'izay momba azy ah. Toriko ianao fa namono ny zavikeliko. Maty ny zavikeliko. Milamina aloha ianao e. Vonoan'le ramose ty. Tsy namono azy zany aho ah. Tena olona Andraso ange fa ho tantaraiko hatrany am-boalohany ny fomba nahitako azy sy mioananay teny an-dalana e. Aiza lary. Dia izay tompoko. Tena tsy mampino e. Tena mbola tsy nandalo tao an-tsaiko hoe hiaina zavatra ohatran'izao ah. Avelo. Tena avelo io ny entiko iny. Ary io mipirofo fa avelo Norsoa. Tena marina ny voalazanao. Norsoa tokoa io. Dia mbola mipetaka miaraka tamin'ity le rojo misy soratra hoe enina souvenirany mendreniny azy fony fahavelony io le roa. Fa ny tokony mila fantaritsika zao dia hoe iza ny namono azy dia maty tamin'ny fomba ahoana izy. Dia hoe reo olona nampiasa azy ve zany na vandozy e? Zay ny tsy haitsika. Dia atao ahoana io razana io? Aleo fa za ihany no andeha anatitra razany amin'ny ray aman-dreniny e. Araka ny efa fanindrin-draha teo. Efa niseho tamiko tanaty nofo koa mantsy izy teo hoe mba atero any amin'ireo ray aman-drenin'ireo. Dia ho aterina ny ampasana amin'ity andro alina ity ve? Dia raha sanatria misy mahita
ka olazain'ny olona fa mpamaky fasana any dia ahoana? Aleo atao aingana teny mbola mangina be zao hoe mbola vo misasakalina nge zao le roa sady tsy lavitra eto ny fasana misy azy ireo fa ao ambony kely ao. Ndao ary ndraso fa fonosiko tsara ty raha zany ty. Ary aza matahotra ianao dokotera. Le fasana metrahana azy le roa apetrao kely lo nyrazana fa anokatra ny varavarantsika. Iany ary toa tsy mahampina zava-miso zavatra iainako zao ka tena marina. Toa variana be ndrainy ramose zany ao ampio kely aloha anosika anyty fa tena tsy mety misokatra ty. Eo ary eo miarakytsika ao. Isa, roa, telo. Tray mafy izy zany fa mafy le rofa kely sisa mafy. Zay fa niala ny vato avelao lo idirany rivotra tsara aloha ao anatiny vo miditsika. Tena so zavatra taona izao ka raha fantatro ny ora zandroko angamo zao dia zay mety atony. Ka hiditra dia atolotra ho avy eo ny razana sady ampirehitra labzy eo anatin'ny fasana aloha. Ndao ary zay le faso am'izay are atolory andraso tia raiso hiditra ty ve anao sa ahoany aleo hijanony eto ihany ka tena tsy samy miditra ao mbo marina mafy vetivety ary nefa mijanony eto koa tao mampatahotra. Metraka azy eto amin'ny fandriana misy an'reto raha aman-dreniny reto mialatsiny aminareo raha tonga manao zao zavatra zao tonga anatitra ny norosoa eto aminareo zay ka raha eso izy aiza tositositra fa ny zanakareo ihany io zay dia hiala ato amin'izay hafa vita angamba zay ny fandevenana aleo averina amin'ny fombany amin'izay ny varavarana apio kely ale roa andrindrina ny tia ao ary isa roa telo zay dia vita ka ndao amin'izay ary iverintsika. Misaotra betsaka anao ary fetra mo. Eny tompoko. Mamerina fisaorana trany saika very fatany zafekeliko raha tsy ianao. Tsisy tokony isoarana re zany tompoko. Na vita didy taminy ahy zany dia mametraka amin'ny mandram-piona indray fa handeha mbola somary maimaika mantsy tsy androsotsony ve le roa? Aleo zokony ao ariana re tompoko. Tsy maintsy mbola andalo eto aminao eto ihany ihany ary dia veloma tonga vasoa amin'izay ale. Iany ary enja mandray tia nahazo aty ka hiverina eny amin'ny vilona aloha dia mitady toerana azo atoriana sy hitiovana. Raha zao angamba misy mahalala dia tsy haiko izay mety nahazo tsy ho lazain'ny olona fa mpanondrana tao lapaty indrindra fa tamin'ile nizakana amin'ny polisy teo ambalavao so ihany fa tsy hitany.
tena tsy nampino matoko ve anao Ronorsoa e, de inona no nahafaty anao? Ohatry to misy moto mandeha makety indray iny, polisy rola Andriamanitro, fa anao inona ty indray ary le tsy manontosy reto? Zay vohikatra marina. So de mba nisy nahita ary le zay teny amin'ny fasany iny de nisy nitory. Dray. Iny fanitsanina le moto makaty amiko mihitsy. Manaona raha dada? Salama tompoko. Ianao ve ny ray aman-dreny le atao hoe Norsoa? Ie, dadabe ny azy zany raha ny tena mariny, fa misy inona tompoko? Tsy zany fa nisy olona tonga teo aminay ankeo marainy, tonga nitolo-batana. Araka ny nambarany dia nahavoatona zazavavy izy ny aliny 15 febroary, ka maty avy hatrany io zazavavy voatona io. No nitahotra ny gada dia nasitriny, nanaovany lavaka tsy lavitra teo ihany ny razana, tao anaty kriatrala tsy lavitra. Dray. Tamin'ny alina teo anefa dia hoe nisy nampijaly izy, nisy nandrahoana amony raha tsy mitolo-batana. Le namono azy io? Ie, kenena nefa niangatra ireo ray aman-dreny niteraka an'ilay zazavavy io, dia hoe Norsoa ny anaran'ilay zanany dia mipetraka amin'ity toerana ity. Anamarina izany indrindra no antom-pahatongavanay aty hoe tena marina tokoa ve izany sa rehefa niverenanay nijerena tamin'ny mantsy ny razana dia efa tsy tao tsony zany. nefa tsy hoe nisy naka ny razana, mbola tamin'ny nametrahana azy tamin'ilay toerana iny ihany tsy nisy nikitika. Sa niveringa polisy dray, olazaiko ve marina sa ahoany e, sa hijanona ho jiambaratelonay sy fetra ihany. Tonga nanafay an'le olona nandona ny Norsoa tamin'ny fiara zany ny ray aman-dreniny. To tsy mahampino daholo zany zavatra mitrangy zany ka. Efa maty tokoa ve ny ray aman-dreniny io zazavavy antsoina hoe Norsoa io, papa? Eny tompoko, efa 2 taona lasa sainy nalasany izy ireo. Raha marina tokoa anie zany nambaran'ilay rangahy dia tena misy tokoa ny avelo sy matotoa e. Zany. Ary mety nanafay azy ka nampibaradaka azy mihitsy e. To mangamangana daholo mantsy ny tendan'ilay rangahako, hatramin'ny takolany. Fa nataon'inona hono? Fa hanoky an-dany sy mifelahany angamba. Zay fa andeha aloha zay raha dada, mety mbola ho avy eo aminao ihany ampiantsanao zahay. Ihany ary tompoko. Mbola tsy hisy tranga ohatry ty hatramin'izay na polisy ary mety misy ifandraisany amin'izao raharaha zao ihany koa le tomobila nandalina rahana fofopaty alina iny. Tsy maintsy mandalo fanady adiana laliny iny fiara iny, raha mbola sendra mandalo eto amin'ny manaraka. Voraiko soma tsara mantsy ny mombamomba azy rehetra. Lasa ihany le polisy marina. Fa ina daholo ty nataonareo zanako a. Niseho avelonareo na malifaty. Inona mety toy an'izao raharaha zao e. Indrindra eo amina Ronorsoa zafikelyko. Teo tapitra treo ve ty tantara ty se mbola itoy. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaina, nitondra ny lohateny hoe Avelon'ny Norsoa, nosoratan'ny Alko Tefson. Novelomy Christophe Rabiarmanana, Tovo, Stéphane, niaraka tamin'ny Saloy, Clément ary Anasoa. Nandray fiosana nantotosa Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.